ary efa hita général électrique zay ara-iasa amintsika fa tahaka ny hoe resa be ambony vavahady izany dia mampalahelo moa le fomba fanaovana politika mihitsy mampalahelo satria ay zany rehefa mieno an'ireny tsy anakabanana Andriamatoa Andry Rajoelina 2021 sivy ambin'ny folo sy roa arivo ireny ohatran'izany le toetoetra na mpanao politika sasany mandanga amin'ny vahoaka dia lasa le mpanao politika mba te hanao ny marina mba te hitondra amin'izay tena hoe tsara ho amin'ny fomba fanaovana politika izay mihitsy no sahirana amin'izao fotoana izao satria maloto ny endrika ny fomba fanaovana politika amin'ilay kilangalanga amin'ilay fampiasonana vahoaka amin'ilay fampanantenana bokaty satria raha ohatra ny zavatra zay ataon'ilay fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao tany amin'ny 2020 sivy ambin'ny folo sy roa arivo tany hoany momba ny Asa Jirama fotsiny kanefa tsy tanteraka mihitsy mandrak'ity ny androany ary voaingana vao tamin'ny herinandro ny filohan'ny repoblika dia miteny tsy maintsy mitady vahaolana ary tsy maintsy mandeha io dia rehetra samy mahita amin'izao fotoana izao omaly aza moa dia riakady fotsy mbola miverina ny tompokona indray ny ambondrona ihany koa mbola miverina ny tompokona indray zany satria dia mbola tsy vaovà ny olona ny jiro sorondrano dia antsoantso sy fankahitana ao amin'ny tambajotra sosialy amin'izao fotoana izao hoe tsy mahomby fidin'ny fotony nataon'ny filoha repoblika na hoe aiza lay vahaolana ny entin'ilay fidinana fotony sy ny amin'ny hoe tsy manaraka amin'izay mety endriky ny fandaminana izay ve ny orinasa Jirama satria dia mbola mahitsika raha mijery ny Jirama ofisialy ny Jirama actu sy ireo pejy samihafa eo anivon'ny orinasa Jirama dia mbola mahita isika zany ny amin'izay hoe délestage mafy be zany potika ny fiarekareny Madagasikara amin'izao fotoana izao ary rehefa potika ny fiarekarena tsy midina intsony zany ny tontolo ara-toe-karena ary tsy miparitaka ny vola ahafahany rehetra zany mba manao ny asany sy manao fifanakalozana manao fividianana manao fivarotana ary mba ahafahana mivezivezy zany tsy eto Madagasikara any fa hatrany ivelany zany zay enge le perte zay le fahatiantoka lehibe ateraka zao zava-misy amin'izao fotoana izao dia resatsika zany tenentsika zany amin'ny hoe na dia filohan'ny repoblika aza no nanao fihetsiketsena tamin'ny herinandro nidina tany toerana zay nivoizina tamin'ny mbe fotony ary tsy mivoaka raha tsy mahita an'izay vahaolana zay dia hatreto aloha zany dia totahaky ny hoe resabe ambony vavahady fampandriana drisa ary famonoana fiana tamin'ireo fihetsiketsehana samihafa isaboky tany fa mbola tsy mitondra vahaolana ary mbola tsy ahitany malagasy mangirana izany olona ny délestage izany amin'izao fotoana izao izany indrindra no hodinihana fakafakaina ary tsy hitondrana ny vahintsika amin'ity atoandro ity dia ny filoha nasionaly ny antoko teza Andriamatoa Rakotomanga Jean-Louis zay mpampianatra mpiaroka mpampianatra eny anivon'ny université any Madagasikara no université Antananarivo no vahintsika amin'ity atoandro ity nakana mpanao politika lehibe mihitsy zany mba hiaraka hitafatafa sy dinidinika amintsika fa ankoatran'izany efa diso fantatsika raha miresaka mitoko teza itsika amin'le hoe sopla demokratika ilay tena hoe andry ara-demokratika zany zay anisan'ny adiva zany antoko zany hoe lalam-pifidianana lalàna mpanohatra fandaminana ny lalam-pandrenana ny statuen'ny ancien chef d'état marobe zany hoe ny odidin'ilay resaka demokrasia amin'ny ankabeany dia ny diva zany antoko teza izany dia io tsika fa hiatrika fifidianana rehefa avy niatrika na élection présidentielle sadasada isika zay tsy nakatoaviny rehetra rehefa avy niatrika an'ilay fifidianana solombavam-bahoaka isika ka na be adevitra nieriky ny fanodikidonina maro samihafa sy ny tsy fahafalian'ireo candidat dia miarika retsika ny fifidianana communaly amin'izao fotoana izao mino isika fa anakambara makasika izany adevitra rehetra izany ny eo anivon'ny antoko teza zay manohitra amin'izao fitondrana izao miarabanao Andriamatoa Rakotomanga Jean-Louis ya miarabanao Andriamatoa Faniry ary dia miarabatsy rehetra ny tokantrano zay manaraka nyity fandarana ty tompoko mialatsiny Andriamatoa Floro fa dia itsika moa zany ny amin'ny hoe rehefa tsonandro dia andro rehefa tsonalina dia alina dia makisitrakanao lehibe zany satria dia atamtampoka ihany fiantsoana ny contexte ihany moa zany dia miankina zava-misy ny afahantsika zany miantsony vahiny raha goavana aloha zany zava-misy amin'izao fotoana izao fa alohan'ny resahako raha-pifidianana Andriamatoa Florany antoko teza Front National antoko teza aloha mba anontaniako ny hevitra hoe io zany ny zava-misy hatramin'izao mbola mikaiky mivoaka malagasy amina resaka jiro sy rano midina hoy tany
mboimanam-bola ny volan'ny repoblika dia milaza zany fa tsitrako ary nahita vahaolana ny ampandehanana an'ilay groupe lehibe zany ary ny hoe siverenany jiro anatin'ny ora fiasana zany mandrapahatoro fa talohan'io ny volan'ny repoblika de nandeha tety toerana maro samihafa indrindra ny teny Amoronakona teny Ambohimanambola teny Sapanina Ambohimanambola ny amin'ny anaovana simbian'ny rano ampitombo'ny rano hijeriny camion citernes hanatra rano amin'ireo bombona samihafa nahatrangana centre opérationnel rano ary dia misy ireo olona maro amanjatony izay ikirakira momba an'izany fanaparitahana rano zany fa io izy io mbola mitoy ihany fitokonana betsaka no memenina momba ny jerosana amin'izao fotoana izao ny hevitry ny teza amin'ny ankapobeny momba izany zava-misy izany ndramatoranakodimbosan'loy ya anisan'ny zava-dehibe sy teza amin'izao fotoana izao moa ny hoe mila manao refondation tsika fa tsy mety ny système démocratique eto amintsika fa manjary tototo sy azo iaina kory problème sahala amin'ny ekipan'ny Andry Rajoelina dia zavatra roa ny voalohany dia izy olony frantsay mampatsiava tamina tongavan'ny Ratsiraka mivelona teto Tanindrazana dia nanao conférence de presse izy miteny fa hoe niasa Sarkozy nandefa olona teny aminy ny hoe ampio ny Rajoelina anongana ny Ravalomanana voongana moa ny président Ravalomanana dia tafapetraka zany ny olony frantsay ary ny olony frantsay tsy hoe hiaro ny tombotsoanao gasy no ametrahany eo fa hiaro ny tombotsoany aloha ina le tombotsoany anisan'izao Jirama tsy mifanaraka tsara tsony amin'ny fivoaran'ny abetsahan'ny mponina eto Madagasikara ny politika ny jiro sy ny rano dia voatery mividy groupe électrogène tsy hoe mividy fa nanofa groupe électrogène any Henri Frezy sy andreo karana indo-pakistanais de nationalité française io nefa ny angovo faran'izay lafo indrindra amin'ireo angovo misy eran-tany tsika zany voatery mividy angovo faran'izay lafo indrindra le mpanjifa satria tsy maintsy rentable tsy maintsy atao zay rentable ny orinasa zay mamokatra ho herinaratra amin'ny alalan'ny groupe électrogène ireo dia tsy ianao mizoga tsika gasy no mizoga fa tsy maintsy rentable ireo groupe électrogène ho an'ny tompony raha izay faharoa manaraka izay le Rajoelina anisan'ny défaut ary be dia be koa ny parti politique izay tratran'izany ny tokony ho asan'ny parti politique raha tsy ho pouvoir izy midina ny fotony aloha mitily ny filana mitily ny olana mijery mitady vahaolana dia amin'izay fotoana izay manomana ekipa dia efa tonga ho fitondrana tonga dia opérationnel fa ny olona ohatra Ndrinday Andry Rajoelina olona tonga teo amin'ny fitondrana natositry ny sasany tsy nanana vision akory na mahalala akory le problème teto amin'ilay firenena anisany jiro sy ny rano fa dia tonga dia miteniteny foana anisan'ny teniteny foana nataony ho ataoko miamitra Matavy ho ataoko Tanamasoandro Antananarivo ao anatin'ny fotoana fony Jirama dia voavaliko nefa tsy fantatry n'ilay olana satria antoko natokony manao amin'izany fa olona natositry ny frantsay hiakatra amin'ny fitondrana dia ny vokany fitondrana kitoto tonga amin'ny fitondrana no voatady olana risatrisatria firenena tsy miandry anao amin'izany fa firenena mila miaina mila mitohy le fiainany dia izay zavatra roa izay no olana foatana mafana ny Andry Rajoelina sy ny ekipany voalohany olony frantsay tsy natao hiaro ny tombontsoa frantsay eto fa tsy hiaro ny tombontsoa anao gasy akory ny Jirama efa misy io groupe électrogène any Henri Frezy an'ny karana de nationalité française tsy dia mivaky loatra fa efa misy io zany mba mahatsory fa anjarantsika no mividy lafo ny faharoa dia ekipa tsy nahafantatra ny réalité teto Madagasikara no mitorantsika amin'izao fotoana izao dia ny vokany kitsapatsapa eo amin'ny tonga amin'ny fitondrana ianao vao manandrakandra tsy vitan'izany andrakandran'izany tsony fa ny olona mila miaina aingany mila misy problème goavana io tonga dia teo ianao dia opérationnel ireo zavatra roa zava-dehibe
Anisany mahatonga ny jerisondrano, anisany fa be dia be ny problema maro akoatrandreo endry anankiray io ahitana taratra tsara hoe ohatran'izany ny olona mahazo ny firenentsika, olona apetrapetraky ny olona hiaro ny tombotsoany, olona tsy mahalala ny zava-misy alohan'ny atongavany eo ary tsy manana vahaolana tonga de adéquate fa efa eo vao mikoropadropaka risy tsy vahaolana zany. Ny antoko-teza manokana ve na izany na tsy zany ary eny amin'ny fiarahamonina moa misy an'izany antoko-teza zany Andriamatoa Filoha, mieritreritra ve nareo fa mba hoe tokony misy ny vahaolana ary azo fieritreretina misy ny isy ny vahaolana momba an'io délestage sy resaka rahan'io fa mety hoe voafatotra le fitondram-panjakana le hoe filohan'ny repoblika le niteneninao teo de tsy afaka maka fanapa-kevitra mihoatra n'izay mba hanapa-kevitra hafa satria mety misy tombotsoa an'olona manokana ao ambadika. Mety mahatsapa an'izany ve ny antoko-teza? Ny teneninay de tsotra, fanaovana politika fiarovana tombotsoa itopoko fa tsy resaka tombotsoa an'iza zay président? Tombotsoa firenena hoe kajin'olona inona no arovanao ny tombotsoany ho an'le firenenao ve vahoaka aminao ve sa tombotsoan'olona hafa any ivelany. Fiarovana tombotsoa io fanaovana politika io, tsy politique de complaisance zany. Ka ny Andry Rajoelina ny tena vrai problème araka ny teneniny taminareo teo miaro tombotsoa frantsay izy aloha. Zay vao mijery zay tombotsoa gasy azony atao ka ekeny frantsay satria ny anankiroa meko anareo amin'ireny fihaonan'ny ny rosiana sy ny afrikanina tereny tany Sotria de niteny ny rosiana zay izy afaka manome am'izao crise zao arim-bazaha maimaim-poana ho an'ny firenena zay tena vo torak'izay intsony zezika zay anisan'ny firenena mpamokatra solika sy gazy afaka manavitra anareo manome zezika maimaim-poana ho an'izay firenena tena mila an'izany any Afrika. De tonga tateny solo tena sisy avany izay se président Sénat sy ny ministre ny affaires étrangères de mba dindinika tamin'ny ingany Andry Rajoelina sy ny frantsay de ozy reo aza miditriditra am'izany fa eto amintsika efa misy ny agrivety zay mamatsy ara-jezika amintsika ny agrivety sisy rupture de stock teto ka aza mitsofotsofika am'izany fa fahavalotsika ny rosiana sy ny sisa de tsy nanao tsy nahazo tsy nangataka ny vokany 5 enina arivo ny kilao zezika am'izao fotoana zao ny NPK sy ny urée sy ny sahala am'izay nefa raha mba tonga teto zezika zany meny rosiana maimaim-poana ka fre fotsiny tona mba 10 ny kilao ohatra raha nanana ray alina ianao zany nahazo 10 kilao fa izao ianao ray alina 2 kilao fotsiny mba azonao satria ny tombotsoa frantsay no arovany ka eto efa misy orinasa de nationalité française mamokatra an'ireny varotra an'ireny zezika ireny de aleo reo fa aza makany amin'ny ny ndisotony rosiana sy ala am'izany kio ny jirama io ny tsirondrina ny jiro zany mahaza aminareo hoe tampanatretena fa raha ohatra ka amidingana tsy lavitresaka fa tonontonona ny vahaolana eto amintsika aloha ary miresaka jiro de parc solaire raha 120 fivondronana eto amintsika raha zany négociena amin'ny de ataoko hoe amin'ny sinoa manana an'izany izy ary mora anazy vidy fotsiny ataonao folo taona ianao tango vola fotsiny am'izay aloha averina ny vidiny zavatra ola de ny vola tombo ambaritra azo avy hatrany de azo atao any amin'ny investissement anaovana centrale hydroélectrique na manina izy moa centrale micronucléaire satria efa be dia be ny am'izao fotoana zao ty Afrika efa miditra amikamy zany fa izao tenen'ny frantsay efa misy reo groupe électrogène reo efa izay antanio aloha ny orinasanay so afaka anao ansaofitra sy ny sahala am'izay zay mbola ho ela be nefa zavatra efa problema miaritra am'taolana de ny vokany tsy afaka manao zany de Andry Rajoelina fa be de raha vao makany amin'ny sinoa be de raha vao makany amin'ny partenaire hafa fa tombotsoa frantsay aloha no arovany eto satria ianao no napetraka amin'ny frantsay de mampatsiahy eto nisy fotoana de Andry Rajoelina mba diso vava de niteny tamin'ireny covid reny hoe averina restituena amitsika am'izay tsisy nil zepars niteny izy Macron
tany amin'ny île glorieuse et si c'est la France ka hanao iny ianao de tsy afaka nanao n'iny ary hatramin'izao de tsy afaka niteny intsony mba ahitanareo fa tombontsoa frantsay no roviny eto seka ongan'ga Macron reny Apollo 21 reny zany frantsay nanao an'ireny de may fa tonga tany amin'ny radio ilainy le information de may izy de nampisampy iny aveo lasa mifona tany amin'ny Macron de aveo menanty téléphérique amizay téléphérique zay tsy rentable akory tsy priorité ato amintsika akory fa tereny sasany vidina fotsiny vidina lafo nefa hatramin'izao mbola tsy au personnel satria tombotsoa frantsay no rovany aloha zay vao tombotsoa gasy ka tsy gaga zay teza raha am'izao misy atsika zao no misy mbola laza fa hoe avaolana amin'ny problème misy eto de andrajo ela mivaliny aminay de tsia satria tsy antoko mitily ny filana mitily ny olaneran'ny Madagasikara ny tokony zay vao niakara teo amin'ny fitondrana de mba tonga de opérationnel satria nahita vaolana melo ary indrindra antoko vondron'olona hiary tombotsoa frantsay no ahatongavany sy fitondrana fa tsy tombotsoa gasy zany mihitsy ka tsy gaga raha zay teza manokana tsy gaga fa zany réalité zany zava-misy eny ary rosa ny fandarantsika moa zany dia avy hatrany dia ovakitsika angambany satria misy fivoarana vaovao koa tamin'ny farany herinandro teo andriamatoa filoha nasionaly ny antoko teza dia nivoaka teny amin'ny tambajotra sosialy samihafa teny zany ny vaovao marobe izay miantso an'izay hika-panafahana izay raha ohatra moa zany tsaratsara ny sary de sady mamaky aty koa Jean-Louis rehefa avy eo zany ao anatin'ity fandarantsika ity satria goavam-be izay fanambarana atao anatin'ny hoe hika ho an'ny fahafahana izay namako fahalera Mananarivo raha ohatra zany azontsika atao no mandefa an'izay aloha zany dia ho alefantsika izy ny sary rehetra ya tonga de vatriko izy hika ho an'ny fahafahana ho fitakiana fiovana sy fandraisana fepetra maharitra anafanana ny kabraraka sy ny fahalovana ary ny tsy fahaiza-mitantana mamboatry ny firenena malagasy taratasy ny sokatra ho an'Andriamatoa isany filohan'ny repoblika sy praministra lehibe ny gouvernemanta izay manao sinoa izao hika izao de olom-pirenena tsy miandany ara-pirekevitra politisiana tsy miamby solitena na rehetra Madagasikara akory fa tonga saina kosa ary miaina sy mahatsapa ny fahoriana sy ny favoazana sedrain'ny olom-pirenena malagasy mahatsiaro manandraitra sy adidy izay ka tsy maintsy teny manoloana ny tsirariny sy ny fanimbazimbana lavareny ny zofototry malagasy ny fahafana sy ny hasina mahaolona mampatsiahy izay fa ny fitondram-panjakana dia napetraka sina olona mba hanompo ny olom-pirenena ariaro sy fitsibona ny zo voajanahary ny fahafahana ary ny rano zon'ny olom-pirenena tsirairay ny maneho hevitra sy mitaky ny rano amin'ny fanajana ny zony indrindra ho fitsibona ny so iombonana sy ny tontolo sy maro olon-dehibe samy mana tsaina izahay tsy voafilimbolona ary mijoro amin'ny hevitra sy mahita sy mamakafaka ny zava-misy iainanay isan'andro tsy manaiky atao izaniza fitaovana zahay ka manentana anareo tompon'andraikitra hamaky sy iaino izao hitanay izao amin'ny fosainy mipetraka eo amin'ny olom-pirenena ao ianareo mba tsy ho mainka hanitsika indray ny herim-pamoretana manaraka anareo zay aka fotoana andinitra ka hanaiky fa misy andraikitra tsy niraisinareo matoa mitranga zao ateo zavatra izao Madagasikara tsy maintsy mandroso no teny filamatry ny fitondràna hatramin'ny fifidianana filoham-pirenena telo amby roapolo sy roa arivo tsy hetsina fanamarian'ny eritsony ny lesoka sy ny tsy fahatonganatra mikasika izany fifidianana izany itory teny any hevitra ny akamaroanay hatramin'izay ka hatramin'izao ka fa manindry fo mba ho fitsinjovana ny tontsoa ambony dahobe na inona tsy fidifikitra politika tsy misy olona na iray azy eto Madagasikara tsy maniry izany fampandrosoana izany na koa ilaza fa diso izany filamatra izany fa kosa
Ahoana Soroviana no ho tonga amin'izany fahalosoana izany? Inona ny tambon'izany fampahalosoana izany? Natao aniza io fampahalosoana heverina io? Satria raha ny zava-misy ny jerena sy fakafakaina dia miembotra isika fa tsy mandroso. Fa hitsaka zo fototra mahaolona ny olom-pirenena malagasy. Lasa varoboba ny otrik'arena voatanary. Ito isan'andro ny fahantrano malagasy ary vakivava ny be somary fa mbola tsy latsaka katerena toy izao isika hatramin'izay ny repoblika ny fanisy moveanareo tena samilasa fa miadana sy finaritra isika araka ny hira fanevam-pirenena. Sao tsy mitovy lahy ny fiainana iainana. Raha manokana tsofina amin'ny resaky ny fiarahamonina ety ianareo dia tsy are hafa tsy fitarainana sy fahasorenana ka izany indrindra no antony izao hitam-panafahana izao. Fanafahana mizioga ny fahantrana sy ny faharovana, fanafahana mizioga ny haizina sy ny fahafana misitraka ireo zo fototra iraisana, zo iaina fitoniana, tsy misy ororo, zo iasa, zo ianatra, zo iala voly, zo isitraka fahasalamana, sakafo tontolo iainana madio, fiadanana-tsaina, fiadanam-po sy ny sisa. Saina tsy mianatra move ianareo mieritreritra fa voatandro ireo zo ireo ankehitriny, move voahaja ireo de mitoy ihany tsika faly ao anatin'izay famakina izay move voahaja ireo fifananana iraisam-pirenena Soliavo Madagasikara eo amin'ny lafiny sy olombelona izay fitorana ny faharesy no tompona voany amin'ny fanatanterahina zany. Ohatra ny vaivay tsy fakasitrahana tsy fisitrahana herinaratra sy raha fisotro madio efa tsy misy milaza intsony hoe ataovy maimai-poana ireo. Samy mahafantatra fa mila vola sy fitaovana ny jendralo verikely afaly samy mahafantatra fa mila vola sy fitaovana ny famparana ireo efa vonina ny mpanjifa izay zaka vitany mba ahafahana misitraka ireo akotareo izay iakina miasa sy fivelomana ny fiankarenana, ny fitopana, ny fahasalamana, ny fiainana, ny fifaraisana sy ny sisa. Fantatry ny mahetrako fa i Madagasikara dia manana loharanon'angovo azo avoazina maro ka tsy tokony miankina sambery amin'ny solika sy ny akora hafa izay mbola afarana avy any ivelany. Maro ireo fampirantenana pôkaty efa nisy tanteraka amin'ny taonany maro izay. Lasa zaresabe isaky ny fifidianana fotsiny fangorona delestasy ary samy milaza tena po-zavatra daholo ireo mpandahateny kanefa tsy hita loatra izay vokatra azo tsapain-tanana amin'izao. Vahaolana vozanaika sy tany fampandriana ardisa no hita mifanesy hamonina fanga ankehitriny moa dia nambarany indray koa fa hanombinana ny tetolana natokana ho an'ny fanabeazana mba ahafahana mamatsotra jirama ka hampirenana ny delestasy olona matra be zany toy ny milaza mitady anareo ka hita io ary fa ho alefanay ny jiro fanjanaka rendray no aleo hampadona anatin'ny fonoteny de hoe kokoa rehefa misaotra ny olom-pirenena no mpijaly mafiloatra dia maika anareo handrahoana azy ireo hangina sy hanagatra azy ireo move rariny sitsiny zany. Tsy mitsamtombo ny tany fatapanjiro ny rano izay endrika heritreta eto Antananarivo sy amin'ny faritra maro manerana ny nosy. Tao anatin'ny telo volana olana verina matetika io mampanontany tena zava-misy hoe sao sanatria tiny mitondra hozarina amina toejava amin'izao toejavatra izao ary ny olona mba ahafahana miseho itony ny mpanavotra rehefa hanakaindray ny fifidianana be ny tanàna. Ny fanazarana-dratsy amin'ny fiheverana fa azo ekenana ny trangiray dia mahatonga ny tsirariny podiporariny. Sao sanatria ary ampisaihana ampisina mihitsy izao toejavatra izao mba hanomezana vahana ireo mpivarotra fitaovana famokarana herinaratra manokana izay miroborobo tokoa ankehitriny, manao dokam-barotra tselo manaratra ilany daholo be. Izy zany mahatontsy ao anatin'izao ngidy iainany isan'andro izao. So sanatria misy manao fanahiniana ary mitazona malagasy ao anatin'izao fampana mibanjao mba ahafahana mifehy azy sy mamafaly amin'ny potipotika mpanamina sy ny fanariny isan-karazany. Rehefa zakena ao anaty miaizana matsy izy mety io na mora rehefa tolorana
jirona koa iray ka tsy taky intsony fa matsinjiro mahaltra. Rehefa zatra miaina tsy misy rano mantsy izy, mety lorana rano ray tavoangy de ho faly angina tanteraka ka tsy taky intsony fa matsina mahaltra. Izay ve le tanjona natongavana sanatria. Tsy ahivona ihany ireo kasa saofy volobe izay fa novina vinaina nanomboka tao efatra sy roa arivo tokony nanomboka taona 8 fa nampiandrasana hatrany noho ny fiverenana tao amin'ny fifanarahany efanisy izay nampiala mpamatsy vola sasany ny tsy fanamboarana lalana mahatatsymororo amoana zokany efa tetikasa lalana amoarina atao laram-pahamena izao dia mamina manivatsiva ala sy vala sy voaro izay sy ny bedrano Madagasikara. Misy vely atao hoe continuité de l'État na ny fitohizan'ny fampandehanan-drara na dia misolo azy eto amintsika. Samy manao izay saim-patany mitondra mifanesy. Ohatra ihany ireo anatin'ny fahasarana nalala maro iainana andavanandro. Magataka anareo zay aray fipetrapetrana tsy hangatakandro ka tena hamara ny olana fototra mampisy zao tranga izao. Efa maro voalaza mikasika fitantanana jirama ny tonobola samihafa niaratra nisy tao ny fanaovana tantely afadrakotra izany. Arahantsika ity fanambarana ity dia ao anatin'ny pejy fahatelo zay akariny namatsika nisy zany ao anatin'izay pejy fahatelo izay. Anio natsona nditsony tantely ka nahatonga azy ny tsy pozipozy tahaky izao, ny tsy fandoavany androm-panjakana samihafa, ny anjara fakturany nandritra ny taona maro sy ny sisa. Ary efa maro ihany koa ny vahaolana natolotra piara sy ny teknisianina maro. Entao tsikato ny efa nanana fahefana fenanareo no sady tsy miova ny lehiben'ny mpanatanteraka eto amin'ny fa inona no andrasanareo. Atsara fanaovana tsinitsina mpiray-tanindrazana sy ny andrakandrana mampidi-doza ny faranimbola amin'ny fiasatsy voatery tonga fitatso ho an'ny betsy maro sy ny fampandrina disa. Ianareo ny mpitondra napindrana fa nampindramo mafahefana ka adidinareo ny tsy miketrosoloka isan'andro hiasa ho amin'ny Madagasikara sy malagasy. Amprimaro vetivety ny redraredra sarakao aloha ny ampo isy toerana sy ny fitiavan-tena tery izany aloha ny adra politika nareo mpifandrafy ao fa vao ny olana ara-teknika ara-pitantanana samboro tsarainy isika rehetra tsy anareo ny toerinay fa ny fampikina firenena sy izay zava-dratsy rehetra mifandraika amin'izany tsy miandany afa-tsy an'olo firenena mika-panafany izay ary voninahiny hevitra izay voninkaino anay. Alahelo atopoko ary sokafo ny fosiny sainy fa tsy mahavalo afa-tsy ny fahalovana sy ny fahampahatran'ny malagasy samby mpantsoana ka samy manao izay tandrefy azy. Natao teto Antananarivo ny anio fahavalohan'ny volana novambra 2024 ny mpanosony araka ny filaharany abedy dia maro be izy ako raha ohatra ka tanotsaina dia 5 amby 10 ny manosony ato. Misy mpampianatra eny amin'ny université, misy tompon'andraikitra zay mitantana solombavam-bahoaka teo aloha, misy aintsio ireo any ampitan-dranomasina, misy aintsio ireo mpitantana orinasa, ireo mpitantana any amina fiarahamonim-pirenena, syndikalista, mpanao gazety sy sisa maro be zany no tazana atao anatin'ity zay nanosony an'iny ikam-panafahania zay novakitsika teo tao anatin'ity fandarantsika ty. Andriamatoa Akotambo Jean-Louis, mety anao teo angamba namakitsika ilay ikam-panafahana ho anao. Reny ny hikam-panafahana, reny ny taratasy misokatra ho an'ny tompon'andraikitra ambony eto amin'ny firenena fijerinao azy. Ya, mitombona ny zavatra resahandry zareo fa ny tsaratsara koa dia izao
ny demokrasia satria ny vahoaka ny tompony fahefana ary ny vahoaka no ataontsika hoe tompony raharaha eto amin'ny firenena demokratika ka amin'ny alalan'ny fifidianana aloha no anehoany an'le hevitrany hoe tiany tena hitondra tiany tsy tena hitondra raha ohatra ka tsy veroely système demokratika fa raha ohatra le système demokratika veroe tsy ahafahan'le safidim-bahoaka tokoa hivoaka araka ny tokony ho izy misy fomba demokratika hafa anehoan'ny tompony raharaha tompo fahefana anehoana ny heviny de anisan'izany afaka manao désobéissance civile izy satria aza ny fahefana efa hitany tsy mety le zavatra ataon'ny fitondrana afaka manao an'izany désobéissance civile zany izy olona tsy tiany no mitondra fa atao am-pilaminana tsara le izy afaka ihany koa izy manao manifestation pacifique be de be arisarisaria rehefa hita fa tsy mety sy mifanaraka am'izay tokony ataony atao eto amin'ny firenena no ataon'le mpitondra rehefa hita fa tsy mahavaha olana satria natao hamaha olana ao anatin'ny fotoana voafetra natao ampandroso ao anatin'ny fotoana voafetra ny fanarahana ny mpitondra ka rehefa tsy mety le système électoral tsy mamoaka ny tena demokrasia misy fomba hafa azosika atao ahafahana manery ny fitondrana manaisitra azo mihitsy izy azony vahoaka atao tsara mihitsy manaisitra ny fitondrana io amin'ny fomba mihaja rehefa hita fa le olona zay napetrany eo amaha olana mitondra fampandrosoana tsy mahavita azy tsy afaka iaina am'izany ny vahoakampanjakana ve zany azo atao tsara mihitsy manomboka mpanjakana fomba demokratika azo atao tsara mihitsy zany rehefa hitanao tsy mety le tsy mifanaraka amin'ny tombotsoanao tombotsoan'ny firenena ray manontolo ny ataony vaiary tombotsoan'olo hafa azo atao tsara mihitsy manositra azy ary ny vahoaka manontolo manay ny entana am'izany fanamafanesona le hoe ara-pomba demokratika tsy fifidianana ve Andriamatoa zay ny ray sy ny idealy fa fomba demokratika koa le vahoaka mihitsy no mandray tanana an'le fana rehefa hitany tsy mety ny olona napetrany teo satria azy le fahefanany ka le vahoaka mety hoe tsy satsony satria mety hoe matahotra n'lay izy zao hoe am'le hoe na le mpanao fanambarana ary de hoe sondray de isy erim-pamoretana ndray amina zavatra ohatran'ireny eo zay nefa koa na izana zany averiko manare rehefa hita hoe tena tsy mety intsony fomba fitantanana anjaratsika miady amin'ny fomba miaja mpilaminana tsara fa ny maramila tandro filaminana no asany mpamono vahoaka kotsy fitandrona filaminana fotsiny ka rehefa milamina ny olona mampiseho ny heviny nyretraretra hoe tsy mety tsony tsy mety aminay tsony zao fitondrana zao tandro filamina fotsiny no asany tandro filamina fa rehefa milamina ny olona maneho an'izany tena azo atao zany azo atao zany banana daholo rehetra avela tsy hitondra tsony zany le fitondrana fomba mihaja azo atao tena azo fomba tena demokratika tsara mihitsy zany zay indrindra resaka am'izay lafiny demokratika zay ihany ianao Andriamatoa rakotambozany hoe nasarotiny anareo am'izay le sokola demokratika zany tia mandeha ny fifidianana resaka moa ny olana ara-pifidianana hatram'izay zany efa tafapetraka ve zay tena hoe sokola ara-demokratika sy nangataham-pezatra hatram'izay zay ya izay manokana rehefa nandinika lalina zahay de tsapanay fa ty amin'ny firenena madinika demokrasia à l'occidentale appliqué ty amintsika no iainatsika am'izao fotoana zao ka zay nefa ne hita fa tsy mety satria zao satria no eto Madagasikara ny exemple zay mentsika India Rajoelina toanany frantsay lany izy tamin'ny fifidianana teo aloha zao izy tamin'ny tsy fifidianana fa napetraky ny frantsay teo izy ary narova amin'ny frantsay tamin'ny fomba maro isan-karazany mihitsy satria ary ny tombotsoany ary tsy namelany mihitsy fa ny Rajoelina nataony zay tsy hiakary iverenan'ny président Ravalomanana teo fitorana lany izy ao anatin'le système verrouillé nandeha ny élection présidentielle zao ny aty amin'ny liste électorale mbanarany misy hoe seny vazaha seny izany tompoko tsy misy any amin'ny district ka hoe nanendry olona anao atselika anao liste électorale fa ny chef de district miaraka amin'ny conseil miaraka amin'ny délégué sy ny maire ny toerana manendry an'ireny olona nanao asatselika nanao liste électorale ireny
olona mpanao asa tselika nanao an'ireny liste électorale reny aminay zany tsy sérieux. Raha izay zao ohatra. Faharoa manarak'izay raha mpanara-maso amin'ny fifidianana amin'ny système démocratie à l'occidentale io de men'ny Union européenne vola kely fa tsy betsaka ireo société civile. Vokany eo amin'ny 4,000 fotsiny hony ny fokotany mpavoaran'ny maso amin'ireo fokotany aman'alina maro. Le any amin'ny tena Karahiram-bato tsisy mpanara-maso any tany. Le hoe lazaina lavitra andrina na zay zao enclavé. Indrindra ny tena mpatsorana eto tsisy na antoko ray aiza nasahana ny fokotany rehetra Madagasikara tamin'izany fanaraha-maso zany. De any abangona be manao zidany timbony ny fomba fangalaram-bato sy ny sahala zany ve ny miditra ny vahoaka malagasy amin'izao taona 2023 zao de tsy azo amboarina mihitsy ve zany apetraka iteza le izy. Zay teza manana proposition ohatra hoe raha ohatra ka fokotany no asina manao an'le liste électorale isantrano de avy eo asina fivrem-bem-pokon'olona vakina pahabe maso hoe reto mifidy ato amintsika izy tsy fantatsika ao anatin'ny fokotany. De ny liste électorale authentique délibéré amin'ny alalan'ny fivrem-bem-pokon'olona iny ny liste électorale mipetraka amin'ny fokotany copie no alefa any district sy zay mila azy. Amin'izay fotoana izay madio ny liste électorale satria ny olona ny fotony nandray tanana nanao azy. Aty amin'ny mpanara-maso azo atao tsara mihitsy ny hoe ny fokon'olona maniry olona 5 comité de vigilance électorale manaraka maso ny fifidianana amin'ny liste électorale ka hatramin'ny fandehanana l'élection. De amin'izay fotoana izay mena ahafahafahana izy raha ohatra ka misy zavatra tsy mety avatra any de mametraka fitoriana de atao ny fanadihadiana présence ny candidat zay tratra bevinany eo herintaona hatramoizina. Akoatran'izay mpanara-maso fifidianana faharoa ny aty amin'ny fiangonana afokotany era Madagasikara izy moa aza ny fokotany tsisy fiangonana de manangana comité de vigilance électorale faharoa ny fiangonana de ireo comité de vigilance électorale reo manara-maso any fotony any amin'ny Karahiram-bato ny liste ny fifidianana rehetra. Afaka manao raha misy zavatra tsy mety any afaka miantso ny mpanaovana ankety izy de midina ny solotena ny candidat miaraka amin'ny mpanao ankety sala zany manadiady zay bevinany herintaona hatramoizina. Amin'izay fotoana izay madio ny fanaraha-maso ary voara-maso daholy era Madagasikara. Reto société civile azo atao tsara manao ireo no manao ny encadrement an'le société de base any fokon'olona any zay mandraikitra mena azy fa ny fanaraha-maso ny fifidianana de ny fokon'olona sy ny fiangonana any fotony any. Inona problème zany ve de tsy ho vita zany ve de tsy azo atao eto amin'ny firenena ity. Manarak'izay ny résultat électoral de tokony angono ao niveau ny région de mitondra ny mpanara-maso mena izy mitondra ny mpanara-maso anankiroa mitondra ny délégué mitondra ny fanjakana de ireo atao aloha ny confrontation au niveau régional. Hita misy tsy mitovy atao ny fanadihadiana zay bevinany naniodinkodina roa taona hatramoizina. Madio tsara amin'izay fotoana izay ny élection voaka tsara ny résultat électoral voaka tsara safidim-bahoaka zany ve de tena sarotra be tompoko de tsy azo amboarina ho zany ve le izy mba hampadio an'le fifidianana eto. Zay le anisan'ny sakiona kely fotsiny amin'le socle démocratique tsy eritreretanay. Manarak'izay zavatra anankiray lehibe io le carte électorale io azo atao tsara mihitsy foanana io ny volana anaovana io anaovana carte d'identité nationale de iny pièce justificative entina hifidianana. Raha ohatra ka mena appareil photo numérique ray isaky ny commune isany amin'ny 200 commune any era Madagasikara 200 kely de anjaran'ny commune mitety fokotany ao amin'ny commune misy azy mandritra ny 2 volana maka inona ty izy to maka sary sy mijery amin'ny présence ny fokon'olona ny olona tsy manakara-mpanondro de atao jugement supplétif miaraka amin'ny atriseny fokon'olona fanaovana ireny zavatra ireny amin'izay fotoana izay ao anatin'ny 2 volana vita ny carte d'identité manerana Madagasikara. Zany ve de tena sarotra fa volonté politique ny tsy misy de mbola teny amin'le zavatra maloto sy médiocre foana tsika rehetrarehetra de ny vokany ao anatin'izay tsika de mety amin'ireo ataontsika hoe
indrindra moa am'izao fotoana zao reo tandrefa na ny tena manao zay zavatra mametraka babako teo amin'ny fitondrana de avy eo anie atosony ndraiky io ny ty amin'ny opposition tenako anisany mba niona tamin'ny union européenne niona tamin'ny amerikana niona tamin'ny ambasadiny anglisy fa de atosony ianao milatsaha amin'ny fifidianana io fa zay ny démocratie fa de nareo a maro timbahoaka nareo ty amin'ny opposition fa milatsaha fa raha azonareo ny maronisao a de andra afaka mananana prime ministre ianareo de miroboka zay teza tsy nilatsaka tam'izay mba hanatsarana le démocratie amezany endrika an'le démocratie de ataony aingotsehatra ao ianao de vokany raha teto Madagasikara any amin'ny roapolo any hoany mba député lany aty amin'ny opposition za tsy miteny hoe tsy tia mibahoaka ianao tokony mbe fa le système verrouillé zay no voatery azonao anatin'io système io de ny vokany tsisy ninina azonao atao afa-tsy minanaka de midongy zay hoe nefa ny fidin'ny vahoaka anareo satria le système verrouillé raha ohatra ka amboarina io système anankiray io ka hoe ataotsika hoe vondrona député anankiray vondrona parlementaire ray na roa fotsiny mangataka hoe andao tsy maintsy atao ny enquête mikasika an'ireny eny amby roapolo kilao volamena reny de kely lalàna de am'izay fotoana zao mety le système de vao misy zavatra very eny eny telopolo kilao volamena tonga de atao ny enquête parlementaire tsy anasana hoe allo maroisa no manapaka an'izany sisy mety le système am'izay fotoana zay fa amin'ny système verrouillé tsy afaka manao enquête parlementaire ianao satria tsy maro anisa tsy afaka anao manao izy accusation anao de lasa ingotsehatra fotsiny ery le haute cour de justice tsisy ninina ampiasana azy fa mba miantona tsy afaka manao ina ty izy teo manamboatra loi de finance ianao indrindra moa ty amin'ny loi de règlement zany mampatsaka eo an'rehetrarehetra misy lalàna loi de finance zay laniny député mampiasa ny vola fanjakana manaraka n'iny lalàna iny de avy eo manao rapport ny fitondrana ny gouvernement hoe zao ny fomba anandahiny vola nisy kely ohatran'izao nisy ohatran'izao de iny laniny any amin'ny assemblée nationale sy ny tena hoe mety na tsy mety de zay le loi de règlement de atao amitsika hatram'izay premier république ka hatram'izao de lany foana ny loi de règlement na de naody nataony gouvernement any am'tsaleny mihitsy izy amin'ny fitantanana ny volam-pirenena de lany foana satria boky be ohatran'izany lanina ao anatin'ny mena ao anatin'ny telo andro de lanina aingana zany système rehetra zany eny tsy mety atao ty firenena ty de mamevana tsy maty manota ary mahatonga ny assemblée nationale am'izao fotoana zao ho lasa afondriovana ny mpanao ratsy misy an'ireny ministry ny justice reny raha jerinao tsara nanao corruption fa ozy ny tao amin'ny assemblée nationale tsy azo atao mizana accusation io fa ekipa solide nga izy mba nitsarain'ny haute cour de justice misy an'ireny enina amby telopolo volamena reny very tao anatin'ny ministère tsy azo ataotsika ny enquête parlementaire fa alohany mitsokosoko any de very ny vola eny amby telopolo manjaka ny tsy maty manota eto amin'io système io zay mahatonga anay le socle démocratique eto mihitsy le système mity verrouillé tsy ahafahana tena mampandroso an'le firenena eny ary Andriamatoa Rakotomanga Jean-Louis amaraparana fandarantsika fa te hanontany anao ny tontolo ara-pifidianana na izany na jamba mety manana hevitra ihany anareo tezy satria moa zany efa tsy afa manoatra tsy maintsy mandeha ny am'le fifidianana saitray foana zava-misy amin'ny ankapobeny zany mba mety manana fomba fijerinareo ihany areo amin'ny fifidianana kominary indrindra ny eto Antananarivo renivohitra sy any amin'ireo renim-pahatanjy ireo toerana maro samihafa zany amin'ny fomba fijeriny tezy fa tsy ezatsetsa tsy alitra fotsiny na mana teknisiana faly ary maro ny fitaraina azo ihatra ny amin'ny hoe ratsy ny sary zay ny feo zay mandeha ny tambazotran sosialy raha mba azo jerevana kely zay fa mitaraina zany ny mpanaraka atsika amin'ny FB zay miditra mivatana zany am'izao fotoana izao eny ary ny zava-misy ara-pifidianana zany amarana antsika azy Andriamatoa Rakotomanga Jean-Louis ya ny teza moa de fidèle en principe ny hoe le système démocratique mihitsy atao amitsika le soa démocratique mihitsy verrouillé ka tsy afaka am'izao taona fahatelo zao ndato raika ambin'ny folo zao ahafahana mamety olona tena araka ny tokony ho izy eo amin'ny fitondrana
de niteza sady tsy nandray anjara mihitsy ny fifidianana tsy nanoana an'izaniza ary mbola mijanona am'izay principe zay satria zao raha eto Antananarivo nderetsika de izao le izy nisy teo ny madame Lalo Ravalomanana lany izy mbahoakany izy fa rehefa tonga tao gedzaindreo subvention filafolainy négocier risserie ianao tsy avelany de lasa tsy afaka manao ninina ianao de lasa ianao ndray lasa ohatran'ny alam-bahoaka ianao ny fidina nefa ny sy tsisy ninina vitanao sy ny sisa zany zava-misy ry vahoaka ka raha ohatra ka inga Tojo Ravalomanana fantatro fa tiam-bahoaka izy lany izy fa izao ary tsy mba tsy anay lembenana kosa izy ny hoe alefaso araka ny tokony izy subvention avelao ahy négocier araka ny tokony ho izy am'izay partenaire risserie de am'izay fotoan'izay mety ho tsara ihany fandehany ny fitantanana an'Antananarivo fa raha ohatra ka very eny ary fantatsika io fitondrana io fa fitondrana mafiana io ary fitondrana averiko indray mandeha ary tombotsoa frantsay io fa tsy ary tombotsoa anao gasy zany mihitsy de am'izay fotoan'izay vao geja dia Tojo Ravalomanana rehefa lany de za tena miantso azy atsoy ny vahoaka atsoy ny vahoaka raha misy an'izany blocage na subvention zany tsy ataon'ny fanjakana na tsy mahazo négocier risserie zany ianao mba hanavotana nyty tanàna an'Antananarivo ty ary indrindra ireo candidat rehetra zay any ivelany any de tokony hijoro am'izay fa ny any ambanivohitra any ane milaza aminao any hafaniry fa le maire zay candidat lany tsy mahay mitantana ty volam-panjakana satria misy lalàna fomba fitantana azy de ampitahorina anaovanay ino tsisy izy teo anaovanay contrôle ianao anaovanay ino ty inspection ianao subvention ianao ataonay ohatran'izao ny fitazoma fananaovanay azy de matahotra le olona de nalàna izy aveo lasa tsy fidiny manaraka an'le fitondrana satria misy fangajana maro samihafa isan-karazany miseho any eran'io Madagasikara eran'ny commune Salama zany io de reny rehetrarehetra reny aminay teza mila ovana reny ao anatin'le socle démocratique. Eny ary afatra zay nentiny antoko teza izany ao anatin'izay hoe raha mpifidianana izay ndresaka ihany koa zay toa mikasika indrindra ny fanehoan-kevitra sy ny fijoroan'ny vahoaka ndresaka ny raharaha mikasika ny délestage sy ny tontolon'ny rano sy ny manodidina izany fa tena hamarana antsika tena mankataka minitra vitsy aminao ianao aminao zako ny raharaha radio-karena sy sosialy ny vahoaka malagasy amin'izao fotoan'izao satria io ihany ny jiro sy rano andriamatoa président Rakotombo Jean-Louis fa betsaka ihany koa ny tsy anasa ary na de misy mikarama ara dia betsaka ny filaminana sisy ny fisondrotana sy ny sisa mitotongana ny vola malagasy ary tsy mihodana araka ny tokony izy betsaka reo orinasa voatery mandefa fampiasa ny chômage technique na manidy ny orinasany zay tsy tombomina tsony ny kirakirara-bola ka mahafahita an'ireny orinasa ireny fomba fijery ekonomika eny Front National ny teza araroantsika ihany atao anaty fandarana. Ia reny rehetrarehetra zeny tsy zavatra lainga reny fa iainako iainanao iainantsika rehetra reny de zay napetrako aminareo ny hoe le démocratie tsy resaka fifidianana fotsiny iny idealy tsara indrindra raha ohatra ka hoe tsy very ho ela système ka mifidy ianao ka olona tena mba lany araka ny tokony ho izy no eo de zay fa démocratie ianao ny tompon-draharaha tompom-pahefana feno eto amin'ity fireneny ity ka rehefa hitanao fa efa hita hoe ndretrarehetra no efa mahatsapa fa tsy mety le izy mandraisa andraikitra fomba etitra amin'ny fomba milamina amin'ny fomba mihaja raiso ny fitondrana azamenany olona zay tsy mentsy an'izany fa maty ny taranaka ao maty ny any am'izao fotoan'izao ny eo le aléa climatique zao miorana am'izao mbola tsy tonga raha ny tokony misy tokony asiana pluie artificielle fa tsy fantatro io mba solution provisoire zany mba nataon'ny fitondrana ve ny akoatran'izay za de milaza eto fa fiarikarenany ambanivohitra io tompoko amin'ny endriny am'izao fotoan'izao io fiarikarena maty antoka lava resaka be fotsiny zao fa raha comptabilisena tsara fiarena maty antoka lava io
Manampy an'izay ny vidin'ny solika zay vokatry ny crise eran'izao tontolo zao, de lasa mividy lafo reo compagnie pétrolière eto amintsika satria tandrefan'ireo an'le solika avy any Rosia, ny indiana indray no manadio an'izy de amidiny any aminy, de izy indray no mivarotra aty, de ny solika koa hitantsika zao tamin'ny farany teo fa tany amin'ny 2 arivo tany ny vidin'ny litre ny gazoil, tonga de napakarina any amin'ny 5 arivo latsaka kely. Tsy mifanaraka amin'le vérité de prix akory, fa tsy kombakomba nataon'ny Anne Radiol sy ny compagnie pétrolière reo ireny de tsika ny volosana, tsika avoaka malagasy. Ka rehefa hita tsy mety le zavatra am'izao fotoana zao, hita hoe tsy mety ary tsisy isuany io, mandraisa ilay izy tompony raharaha ianareo eto amin'ny firenena, tompony fahefantsika raiso ny andraikitra, mitarika fotsiny fa isika rehetra mandray raha tsy zany miletika amin'ny firenentsika. Eny ary. De zay ihany koa no entintsika hamaranana ny fandarana miara-manonja tamin'ity atoandro ny alatsinainy fa 4 amin'ny volana novambra ity, akasitrana Andriamatoa Rakotombo Jean-Louis zay ny vahiny tato amin'ny fandarana miara-manonja na ahafahana zany resadresaka ny rahampinina nanaovana fandalina fanadidina ihany koa ny amin'ny zava-misy amin'ny akabeany zany ny fampizarantsika ny vaovao teo namakitsika n'ilay taratasy misokatra hikam-panafahana ny entin'ireo ray aman-dreny izay vato nasonotry ny tany, trafo nasonotry ny nofo, izay manana maizy azy araky ny sokadina andraikitra samihafa eto amin'ny tany sy ny firenena izany de mivakitsika teo zany atao anatin'ny fandarantsika. Raha pisitsika iverina eto indray hanana vahintsika, hanana fanio-kevitra hafa mihitsy ndraiky isika amin'ny fandarantsika miara-manonja, ary dia samy mitsakotsako ny zava-misy isika maka hery ny vahoaka malagasy tsika io vianatrehan'ny zava-misy amin'izao fotoana izao, ary izany indrindra no mbola etsotsika mandrakariva ny amin'ny hoe mila mirahina sy mila manana amin'izay tena hoe fanantenana izay tsika, ary tsy lefitra manoloana ny zava-misy izay efa miefika fanabotrina fanapotena mihitsy ny vahoaka amin'izao fotoana izao zany hitakina firaisakiny rehetra, hitakina fijoroany rehetra amin'ny setra rehetra izay misy azy eo anatin'ny zava-misy izay efa hoe tsarany ary tsy mifanaraka amin'ny lalàna. Isaorako ny namana Faliramanarivo sy Josoa teo amin'ny lafiny teknika, isaorako koa ianao Andriamatoa Rakotombo Jean-Louis, inona fa mbola ho avy ny fotoana raha tsona de ho avy indray président ivahiny eto amin'ny fandarantsika. Toko de mandram-peona daholo ary samitain'Andriamanitra toko. Eny ary raha pitsondray fotoanantsika de arao ny famerenana na fandarana amin'ny onjam-peo, amin'ny fahitalavitra, ary afaka arahantsika mivatana amin'ny tambazotra sosialy ny Facebook sy ny YouTube zany. Ialatsiny amintsika raha ohatra misy ny tsy fahatombana teknika amin'ny fahazoantsika ny feo samihafa tamin'ny Facebook fa efa miezaka manatsara moa zany ny tompona andraikitra ara-teknika mikasika izany. Fa ny Razafy Manantany, mpanao-gazety, mpamakafaka politika no nitondra ny fandarana tamintsika ho an'ny raha pitsondray, tompokasy tompom-bavy.